Ravantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompondray tafafory amin'izao fotoana fohy izao. Tenandriamanitra anankiroa izay hoentintsika ifampahirezana dia tenandriamanitra hitantsika amin'ny Romanina 9:7-10 fizantsika amin'ny Korintiana 2:2-4:1. Vakiko tsirairay amin'ny anaran'i Jesosy. Romanina 9:7-10. Ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no amarininy koa, ary izay no amarininy no nomeny voninahitra koa. Inona no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra momba antsika, iza no atohitra antsika? Izay tsy niaro ny zanany lahy natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy homeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana akoa ve ny zavatra rehetra? Korintiana 2:2-17. Vaky toy izao koa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Fa isaorana ny Andriamanitra izay mitondra anay mandrakariva ao amin'ny Kristy toy ny fanaony avy nandresy. Rehefa mandinika izany tenandriamanitra izany tokoa isika rehefa malala dia mahita hoe ohatrany milaza fa hoe tsisy ninona tokony hanjoantsika fa Andriamanitra momba antsika, satria voalazan'ny le tenin'Andriamanitra lazain'i Paoly teo dia hoe inona no lazaintsika amin'izany hozy izy? Raha Andriamanitra momba antsika, iza ny atohitra antsika? Dia mbola milaza ihany koa i Paoly any amin'ny Korintiana 2:4-17 tao hoe isaoran'Andriamanitra izay nitondra anay mandrakariva amin'ny Kristy toy ny fanaony avy nandresy. Kanefa manontany tena izany ny tena amin'izao andro izao hoe manoloana ny ady hatrehako, aiza Andriamanitra? Moa ve efa tsy miasa intsony izy? Moa ve efa tsy mijery intsony izy? Avelany andalo amintsika fotsiny ny zavatra rehetra izay sarotra manoloana amin'ny fiainantsika. Sarobaliana izany dia ava-malala. Sa ve ny andraikitra farany ataony ny miandry ny ora sy ny fotoana izay anirahany an'i Jesosy indray, fa tsy manao ininona izy? Betsaka tokoa mantsy ny fampianarana izay mandeha hoe efa niakatra izy dia efa vita, tsisy intsony ny fanasitranana, tsisy intsony ny zavatra rehetrarehetra, fa dia mivavaka fotsiny mandrapahatonga ny fiverenan'i Jesosy. Izao nefa adino ny hoe fanamasina ny ato anatintsika. Ny fanamasina ny manao ny action zavatra rehetra. Ny fanamasina ny no nampisiny izao tontolo izao. Ny teny no nitenenina fa fanamasina no manao ny asa. Rehefa mamaky Galesy 1:1 andininy 1 ka hatramin'ny 7, ny fanamasina no nandeha. Ny teny moa izany dia Jesosy Kristy, ny teny no nataon'Andriamanitra dia mpanatotosany fanan'Andriamanitra. Io fanahy ilay mpanatotosa io tadidio tsara hoe ao anatintsika. Io ilay Andriamanitra velona ao anatintsika indray. Dia inona izany no tokony hovalin'izany zavatra rehetrarehetra izany? I mpanao salamo raha dia ny teny mihitsy any amin'ny salamo 5:7-7 milaza hoe isaorana ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro toa tsy hitan'ny masoko mihitsy izany, toa ohatra mbola zaho ihany no mitondra ny enta mavesatro, toa mbola zaho ihany no mitondra fangiry firiana amin'izao fiainana izao. Nefa rehefa malala ao amin'ny tompo, aiza ilay tana maherin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Jesosy raha mbola nilaza mihitsy indray mandeha hoe mandraka ankehitriny dia ahoana hozy izy? Miasa ndraiky ary miasa. Jaona 5:7. Kanefa hozy aho hoe miasa ve Andriamanitra eo amin'ny fiainako? Miasa ve Andriamanitra eo amin'ny fiainanao? Rehefa tojo ny problema ianao toa mamonjy olona mitovy aminao ihany. Rehefa ao anatin'ny ady sarotra ianao toa miantso ny manodidina anao na ny fianakavianao na ny raitapoanao. Fa ohatran'ny tsy sapanao hoe efa eo Andriamanitra. Izy nefa rehefa miteny lalana hoe elo lalana anareo Isaia 45:2, andravona amin'ny kitoatoana rehetra. Anisy amin'ny kitoatoana eo amin'ny fiainanao ireny zavatra manelingelina misakana ny fandrosoanao ireny. Anisy amin'ny kitoatoana eo amin'ny fiainanao ny aretina. Anisy amin'ny kitoatoana eo amin'ny fiainanao ny asa maizina manodidina anao izay mahatonga anao tsy handroso. Aiza nefa izy amin'izany? Mbola nampiany hoe hanapatapaka ny hidi-vy izay rehetrarehetra midy hita masonao, izay jerenao ohatran'ny hoe impossible dia efa nitapahany izany mba ho tonga possible. Satria izay ilay hoe Andriamanitra izany no miasa amin'ny olona anankiray. Dia ahoana izany? Sa izaho ve tsy manana an'ilay fanan'Andriamanitra ve? Izaho ve tsy mety hahafantatra ny marina momba n'ity asan'Andriamanitra ity? Tsaroantsika tsara ny tenin'ny soratra masina any amin'ny Mpitoroteny 2:5 hoe fantatra ohatra izy ny rivotra, fantatrao ny feony, fantanao ny feony rehanao izy, fa tsy fantatrao na avy any atsimo na avy any avaratra. Tahaka izany koa izy ny fitombon'ny taolana, ny fitombon'ny taolana eo amin'ny kibon'ny reniny. Tsy fantatrao mihitsy hoe ahoana ny fandeha, fa rehefa teraka ilay izy vao fantatrao. Rehefa azeran'ny rivotra koa ny zavatra vao fantatrao. Rehefa mikasika anao koa ny rivotra vao rehanao hoe mangatsiatsiaka izy izany. Ohatr'izay koa fiasan'Andriamanitra. Ny résultat
efa eo ampelantanan'Andriamanitra. Fandravonana amin'ny kitoatoana efa eo ampelantanan'Andriamanitra. Ny fanesorana ny fanapahana ny divia efa eo amin'Andriamanitra. Efa vitan'izany lalana aloha an'ny andehananao eo nataony nandalo ianao hitan'io. Inona moa lazain'ny Davida dia mandeha any amin'ny Salamo 7:24 na dia mandalo loasa aliky ny fahafatesana ary aho izy dia tsy atahotra satria eo amiko ianao. Na dia andalo izany hoe tsy maintsy mandalo an'le ady izy, hita masony le ady, hita masony hoe zavatra mety hahafaty azy mihitsy satria hoe aliky ny fahafatesana, fa ny azony antoka tsy atahotra izy satria eo aminy le Andriamanitra. Rehefa malalo amin'ny tompo tadidio tsara. Rehefa nanao tetika ratsy ny mpanjakany Asirianina andeha hanafika ny zanak'Israely dia Elisa ny tao nanolotsaina ny mpanjaka, ary rehefa niorory ny mpanjakan'ny Israeliana dia nilazain'ny Elisa hoe aza matahotra ianao ozy izy fa ny momba antsika be noho ny momba azy, satria nahita hoe be dia be ilay maramilan'ny Asirianina, ny momba antsika be noho ny momba azy. Takizay koa zasenao raha lasy ranabavy, mandalo ny problemanao io dia taddio fa problemanao kely no dia Andriamanitra velona ao anatinao. Le Andriamanitra miara-dia aminao. Izay no lazain'ny apôstly Jaona 1:4 hoe ianareo avy amin'Andriamanitra ozy izy ary efa naresy izao tontolo izao, satria lehibe ny ao anatinareo no izay eo amin'izao tontolo izao. Dia ilaza aminao aho hoe izao fiainantsika mandalo ady izao dia mitovy amin'ny fiainana nandalovan'ny zanak'Israely mandalo ady, nandalo karazana firenena hafa be dia be alohan'ny zorany makany amin'ny tany Kanana. Any amin'ny Deutéronomia 7:1 ka hatramin'ny 2 dia milaza hoe rehefa entin'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka tafiditra any amin'ny tany izay efa idiranao holalovanao, dia firenena maro no voaroaka ny ala eo anoloananao, dia ny Elita, ny Zirasita, ny Amorita sy ny Kananita sy ny Prezita sy ny Vita sy ny Jebovita, dia firenena lehibe 7 ozy izy. Ary rehefa voatolotry Jehovah Andriamanitra ao anoloananao ireny dia resinao, aringanao mihitsy. Deutéronomia 7:17 dia milaza hoe aza ny abetsany no jerena. Sao ianao ozy izy manao akapo, aza manao akapo an'izany ianao ozy izy hoe lehibe no ianareo izy ny amaroany, fa Jehovah no miara-dia aminareo. Maninona ny tsy tonga dia nasoron'ny Jehovah daholo ireny olalovana rehetra izay, tonga dia araky ny voalazany tsinona hoe andravina amin'ny kitoatoana, maninona raha tonga dia haringa amin'ny fotoan'izao ireny karazana firenena be dia be tokony lalovan'ny Israelianina ireny. Izao ny zavatra nilazainy, ary mitovy foana ilay frazy hoe atolotry Jehovah eo anoloanareo. Ohatrany hoe Jehovah mihitsy no mampirisika an'ilay adversaire hoe mandehany eo anoloana, kanefa misy antony lehibe. Deutéronomia 7:7 mahafinaritra be ilay izy. Ho fizahan-toetra lehibe izay efa hitan'ny masonareo ozy izy, ny famantarana sy ny fahagagana lehibe izay ataon'i Jehovah. Izany hoe ianareo ozy izy efa nahitan'ny inona nanaovana ny zanaky ny Egyptianina rehefa nanaraka ny zanak'Israely, dia izao ny lazainy hoe reo Egyptianina hitanao ireo dia tsy hitanao mandrakizay, tsy hitanao intsony mandrakizay. Izany hoe ataon'Andriamanitra hitantsika ho tsapantsika mihitsy ny famahany an'ilay problemantsika. Fa atao ahoana moa ny lazananao hoe mandresy tokoa ianao, mitondra hoe araka voalazan'ny Korintiana 1:15 milaza hoe isaoran'Andriamanitra manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Tsy afaka ny tenenina hoe mandresy ianao raha tsy misy le ady atolotry Jehovah anao. Le izy ny tena marina ohatran'ny sarinady sisa. Ady no atao satria efa namana efa very maty amboalohany le problema lalovanao. Izany hoe tsy tokony an-tany tena tsontsika hoe maninona mbola misy an'le problema be hita amin'ny masontsika, fa ny zavatra azontsika antoka dia hoe io le atolotry Jehovah eo amiko ho reseko, satria Jehovah ny ao ambady ho fizahan-toetra lehibe ozy izy izay efa hita amin'ny masonareo, ho famantarana sy fahagagana. Ozy izy David izay any amin'ny Salamo 1:7 tonga zava-mahagaga eo masony maro satria Jehovah miaraka aminy. Na dia ao anatin'ny olana ary izy dia hita hoe tsy mivoaka sepitra, fa tena hoe mivoaka am-pifaliana, satria lasa mahagaga ny olona hoe ahoana ary ty olona ity izany, ohatr'izay koa ianao, ohatr'izay ianao rahalahy, ohatr'izay ianao ranabavy. Rehefa misy le problema dia tadidio tonga dia mifalia hoe ay ao ambadika an'io fandresena. Tsy misy mihitsy izany hoe mandeha tômôbila ianao ka hoe miaka-piakarina andeha ho any amin'ny ho an-Tamatavy tsika,
de miakatra amin'iny tavy iny le makany mandraka tsy ho mandraka foana mandrava tonga ny tamatavy ka hoe le ambony lanitra ry tamatavy fa aorianan'le mandraka de maninona fidinana be de tahaka izany koa no aorianan'io problema be atrehanao io a tadidio fa fifaliam-be fandresena zay le Korintiana voalohany toko 5:7 isaoran'Andriamanitra zay mampandresy antsika ao amin'i Kristy Jesosy. De le amin'le Korintiana faharoa toko 2:4 de milaza hoe isaoran'Andriamanitra manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy ary mitondra antsika toy ny fanaony avy nandresy eny amin'ny tontolo rehetra eny. Zany hoe zasy ianao mihitsy rehefa misy ny problema ataon'Andriamanitra mahagaga eo anatrehany manodidina manana problema antsika ihany koa itsika ahafahan'Andriamanitra misintona an'ireny olona ireny. Ohatra misy olona anankiroa eo zasy olona anankiray samy misy aretina be za ataon'Andriamanitra afaka amin'ny fomba mahagaga tsy niaraka tamin'ny fanafody nefa de lasa le olona anakaiky iny anontany aho fa inona nataonao inona ny zava-nisy de aneho ny voninahitr'Andriamanitra amin'izay aho hoe le Andriamanitra angeny nanavitra Andriamanitra no niditra antsehatra. Zay le mahatonga ny Petera voalohany toko 5:7 hoe fanjakam-pisorona ho azy ho toeran'ny fanahy ianareo anehoanareo ny voninahitr'Andriamanitra eny amin'ny tontolo rehetra eny. Zay le izy. De inona tiako atongavana zany androany hoe miasa ve Andriamanitra sa tsy miasa izy rehefa malala na inona problema atrehanao na inona problema natrehanao dia ny Deutéronomia toko 7:1-20 de milaza antsika hoe aza matahotra fa Jehova eo aminao. Aza miteny anakapo ianao zany hoe lehibe loatra ty problemako ty fa taddio fa Jehova lehibe noho ny problemanao. Inona ary zany no atao manoloana an'izay zavatra zay satria efa voavaly zay hoe miasa ve sa tsy miasa le tanan'Andriamanitra mikasika antsika manoloana ny problemantsika. Ny zavatra tian'Andriamanitra atao antsika de zao hoe numéro 1 dia Tesalonianina voalohany toko 5:9-12 de milaza hoe misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra fa zay ny sitrapon'Andriamanitra ao aminareo amin'ny Kristy. Inona dikan'izany? Le midika misaotra aloha averiko indray mandeha dia milaza sady fa efa nandray zavatra ianao. Inona ny tenintsika malagasy raha misy manome zavatra anao de kinga miteny hoe saotra tompoko zany hoe mandray anao misaotra ianao zany raha ohatra olona tsy mahita ny zavatra action ataonareo eo ka mare any ambadika misy olona misaotra de ny zavatra ao andohantsika de avy hatrany de misy hoe misy olona nahazo zavatra matoa misy fisaorana be zany. Tahak'izay koa ny tsika maninona ozy izy Paoly 2 Korintiana 5:7 tsy mandeha amin'inona ozy fahitana fa ninona finoana zany hoe efa mino sady zasy ianao noho ny tenin'Andriamanitra io hoe aneho ny fahagagana sy ny famantarana lehibe izy amin'ny zavatra lalovanao dia misaotra sady misaora amin'ny zavatra rehetra. Faharoa inona ihany koa tokony ataontsika manoloana ny zay fisaorana zay dia fanahinoana zany fa tena hoe rehefa resinao le izy dia mampiasa ny atao hoe finoana. Ahoana izy ny 1 Jean 5:4 ianareo avy amin'Andriamanitra efa naresy zao tontolo zao ary nentinareo mandresy dia inona izy ny finoana. Ny finoanareo zany nentinareo mandresy dia mamarana azy dia zao hoe inona zany ny tokony atao manoloana ny ady ianao. Ny ataontsika dia Filipiana toko 4:1 hoe aza manana inona na inona izy faoka ny fivavahana sy ny fifonana ary ny fisaorana no entinareo maneho ninona fangatahanareo. Voninahitra n'Andriamanitra ho antsika kosa ny fiadanana. Amen.